Mbola faly miarabanao indray ny tena koa atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao ankasitrana manokana ny MCTV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara n'izao fandarana izao. Amin'ny androany ity sika dia resaka lohahevitra anankiray dia ny hoe ahoana ny atao mba hananana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tapaka mandritry ny taona. Ety amboloany aloha dia tiako ny mampafantatra aminao faly milaza aminao fa azonao atao tsara zany hoe mifandray amin'Andriamanitra tsy tapaka zany mandritry ny ty taona 420 sy 1000 ty afaka ny vitanao tsara zany. Dia raha misy zavatra aloha tena ngeza be indrindra ananantsika kristianina dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra, satria ny olona tany amin'ny testamenta taloha dia tsy afaka nifandray mivantana tamin'Andriamanitra izany, fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia anisan'ny zavatra nomeny Jesosy atsika maimaim-poana dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra, satria efa nividiany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany, efa nalohany ny vidiny izany dia anjarantsika ny migoka an'izany maimaim-poana, misitraka an'izany maimaim-poana. Noho izany fanomezana ngeza be izay nomen'Andriamanitra atsika izany. Jesosy ihany koa amin'ny Jaona 5:5 ao izy dia milaza hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko dia mamoa be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izany hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia mitondra vokatra be dehibe ho an'ny fiainantsika. Raha tianao ny hamokatra amin'ny lafim-piainanao ray manontolo dia ny fifandraisan'Andriamanitra no fototry n'izany fahavokarana izany. Ary Jesosy ihany koa dia niteny hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Noho izany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia azo lazaina fa point vital ho an'ny fiainantsika kristianina ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary fantatry ny devoly ihany koa izany, satria izany mahatonga ny devoly hoe isaky nifandray amin'Andriamanitra ianao dia sakanany foana, isaky nifandray amin'Andriamanitra, isaky nivavaka ianao nanao hoe fantany hoe misy fifandraisana amin'Andriamanitra dia ataony amin'ny fomba rehetra izay hanakananao tsy hifandray amin'Andriamanitra, satria raha mifandray amin'Andriamanitra ianao dia fantany hoe tsy ho voasakany ary hamokatra be ianao. Ka voalohany indrindra mba hahafahanao mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra dia ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra, ny vavaka dia fifampiresahana amin'Andriamanitra. Noho izany raha tianao ny hanana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra dia mila manokana fotoana ianao isan'andro ahafahanao mivavaka. Mila mandamina fotoananao ianao, natao hoe vavaka dia fifampiresahana amin'Andriamanitra ozy izy ateo. Zany hoe raha miteny frantsay izy dia dialogue, tsy monologue ny vavaka fa dialogue. Zany hoe ianao miresaka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra miresaka aminao ao anatin'ny vavaka. Ka ny vavaka zany dia antoky ny fahavokarana, antoky ny fandrosoana, ary io no ahafahanao manana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Faharoa manarakarak' izany ny ahafahanao manana fifandraisana mitohy amin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra. Efa ndresantsika ihany izay tamin'ny fandarana teo aloha, ny famakiana tenin'Andriamanitra, ny fienoana tenin'Andriamanitra, ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ary ny fitadidiana tenin'Andriamanitra dia anisan'ny manampy be dia be anao amin'izany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Ity ny zavatra mila tadidinao, ianao tsy hahen'ny feon'Andriamanitra mivantana avy any an-danitra izany, fa ny fomba anankiray izay ahafahan'Andriamanitra miresaka aminao dia amin'ny alalan'ny teniny. Amin'ny fotoana ianao rehefa maka fotoana ianao sanandro mandinika ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, miheno ny tenin'Andriamanitra, mitadidy tenin'Andriamanitra, dia izany ny fomba hitenenan'Andriamanitra aminao. Ireny tenin'Andriamanitra izay efa nivakianao reny ihany, ireny tenin'Andriamanitra izay efa nisaintsaininao reny ihany no moyen ahafahan'Andriamanitra miresaka aminao. Za manokana efa imbetsaka tamin'ny fiainako no niteny tamiko Andriamanitra, ary ny fomba nitenenan'Andriamanitra dia tamin'ny alalan'ny Baiboly, tamin'ny alalan'ny teny izay efa reko sy nivakiako sy nisaintsainiko sy nitadidiko ihany izay ihany no ahafahako nandreny feon'Andriamanitra, ary tena miteny amin'ny situation rehetrarehetra. Rehefa mandalo fotoan-tsarotra, rehefa mandalo olana, rehefa mila tolotsaina dia tena miteny reny tenin'Andriamanitra reny. Noho izany mila manomana fotoana ianao ahafahanao mamaky tenin'Andriamanitra mitohy isan'andro, ahafahanao mandinika tenin'Andriamanitra, tsy hoe mamaky fotsiny fa tena zay verset mampahery anao, zay tenin'Andriamanitra mampahery anao dia mila tena hoe tadidinao tsara izay
mila raisinao tsara le izy mba hatonga an'le izy ho voatazonao anatin'ny fonao dia ireny teny ihany no averin'Andriamanitra aminao rehefa mandalo fotoatsarotra ianao. Fahatelo manarakarak'izay ny fomba anankiray ihany koa izay ahafahanao manana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra, fifandraisana mitohy amin'Andriamanitra dia ny fihainonao ny hira evangelika, fihainonao ny hira fiderana an'Andriamanitra na hira fiankohofana amin'Andriamanitra. Ny hira dia manampy be dia be ny fanahinao hifandray amin'Andriamanitra, satria porofon'izany rehefa mihaino hira tsika, rehefa mihaino hira fiderana an'Andriamanitra dia mahery ny fanahintsika, lasa velombelona ny fanahintsika, lasa te hifandray amin'Andriamanitra zany tsika, satria ny hira dia fitaovana anankiray izay manampy ianao ahafahanao manana fifandraisana aingana amin'Andriamanitra. Noho izany mba manana koa fotoana mihaino hira. Ny mihaino hira zany dia afaka mihaino hira foana tsika amin'ny fotoana rehetrarehetra, na eny an-dalana na any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy ianao dia afaka mihaino hira ianao, na ao an-tokantrano alefaso reny hira fiankohofana, reny hira fiderana an'Andriamanitra reny fa ireny dia hanampy ianao hanana fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra. Izany hoe ireo zavatra anankitelo ireo zany no nomenanao androany mba ahafahanao hanana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Alaminy tsara ny fotoananao, mitaky fifihezan-teny zay, mitaky disipline zay, ary tsarovy tsara ho fa ny devoly dia anakana anao mba tsy hanananao an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra zay, fa saingy mitaky zay fandavan-tena avy eny aminao ary andramo izany hoe aro torohevitra telo ireo dia ho hitanao fa hitondra vokatra be dia be amin'ny fiainanao ireo dia mino aho fa nanampy anao indray ny torohevitra tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany. Samy tahian Jesosy daholo.